professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. L'assaut. XXL. Manolotra anao ny vaovao. Sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mari-pahatokisany vahoaka malagasy ny vina sy ny velarana atolotry ny filo Androajoelina. Midika fanantenana izany fahatokisany vahoaka izany hoy ny mpanara-baovao. Fantany napetraky ny maro ny hoe fomba ahoana no anatanterahana izany fanantenana lehibe izany. Tontolon'ny vakoka malagasy tsy misy fanamboarana sy fanatsarana azy ireny efa taonany maro izao. Anisan'izany ny trano vato fitsarana taloha eo Avaradrova sy ihany koa ny fasandrainy aro isotra izay manantantara manokana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitoy ny hetsiky ny gilet jaune any Frantsa, manodidina ny 4,9 alina izy ireo manao fitokonana amin'izao. Niova endrika nefa izany hetsika izany, ny ena amin'ny ankapobeny herisetra. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra ataoko lasy tomboko vavy tonga soa tamin'ny fotoana vaovao amin'izao alahady alina izao. Ny anomboantsika ny vaovao dia kion-dalana lehibe ho an'ny tantaran'i Madagasikara ny andron'ny talata fahavalo ny volana janoary namoahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny voka-pivitianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay nalanin'ny Androajoelina. Fivitianana izay nambarany izao tontolo izao fa nizotra tao anatin'ny filaminana fitoniana ary mangarahara tanteraka. Ny antsipirin'izay ary. Efa ntaonany maro no niandrasan'ny vahoaka malagasy izao vanim-potoana iainany izao. Efa fotoana maro no nitakin'ny fitondram-panjakana, ampanjakana ny tany tandalana sy manaja ny lalàna velona, ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana marina ny isam-batan'olona. Nanjaka loatra ny kolokolo sy ny ketrano trano, ka takona tanteraka ny mason'ny mpitondra tsy nahitan'ny sosialim-bahoaka izay nikororosifahana saika ho isan'andro. Ka boraraka ny tantanana ny volam-bahoaka, ka izy vahoaka tompony indray no zary mipitrapitra mangataky ny atiny. Nirongatra noho izany tsy fandriam-pahalemana na an-tanan-dehibe na tany ambanivolo rehetra tany. Tsy afa-namokatra ampilaminana sy ankalalana ny tantsaha noho ny tsy fisiny ho fandriam-pahalemana io. Saika mosarena ny faritra maro manerana ny nosy. Todo izay nirina ankehitriny ny vahoaka malagasy. Filoham-pirenena tanora, afaka mijery ny zavatra misy marina sy mahatsinjo lavitra noho ny tadiaviny. Filoham-pirenena afaka miasa aingana sy manongila tsofina miaino azy no nokarohiny. Filoham-pirenena manana viana sy nahasahan'ny fanao velirano taminy no nametrahany fitokisana. Ka inona moa izay fa tsy efa tafakambana ny tisiny manina. Tsy vitako zaho samirery, hoy ny filoham-pirenena Rajoelina Andry nandritra ny fampelezan-kevitra nataony ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara, fa mila ny fanomezan-tanana avy amintsika rehetra. Midika izany fa ny fanomezan-tanana lavitra ny fiatsaram-belatsihy no ilaina anarenana Madagasikara tena mendrika ny vahoaka malagasy. Madagasikara ny lohany aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Madagasikara ho fakatahaka sy modely amin'ny lafiny rehetra aty Afrika. Eny manerana izao tontolo izao ny tanjony, afaka ataona fitsimonja. Kion-dalana izay ny vita fa ny asa miandry ny rehetra amin'ny fanarenana ny fahalovana ny taonany maro teto amin'ny firenena mbola tolona sy tsy omby-tratra. Izay tsy maintsy iarahan'ny rehetra misalahy. Ny mitambabe tokoa tsy lanany mamba, hoy ny tolo izay. Mari-pahatokisany vahoaka malagasy ny vina sy ny velarana atolotry ny filoha Androajoelina. Midika fanantenana izany fahatokisany vahoaka izany hoy ny mpanara-baovao. Fanontaniana petraky ny maro no hoe fomba ahoana no anatanterahana izay fanantenana lehibe izany. Rarysona ihany sy Yves Richard.
raha zoina tsara ny kabary nataon'ny filora Joelina Andry nandritra ny fampelezan-kevitra dia ny fametrahana fitsinjaram-pahefana mahefa tena izy no vahaolana naroso no fampandrosoana amin'ny tovilentany faritra. Araka ny loharanom-baovao voaray, ametraka governory isam-paritra ny fitondrana vaovao ho fametrahana io fitsinjaram-pahefana mahefa tena izy io. Ny governory isam-paritra no hamaritra mazava izay amena sy politika ho fampandrosoana eo amin'ny sehatra sosialy toy ny fahasalamana, ny fampianarana, ny fandriam-pahalemana, ny famoronana asa sahaza ny mponina rehetra sy ny maro hafa. Anjaran'ny fanjakana foibe, izany hoe ny fahefana mpanatanteraka ny mamatsy ara-bola, ny fampitaovana sy ny fanaramaso ny fanatanterahany governoran'ny faritra ny asa. Ohatra iray amin'izany ny fanamboaran-dalana, ametrahan'ny fanjakana foibe ho anjaingoavana mpanamboatra lalana isam-paritra mialohan'ny 20 ny volana Jona ho avy izao araka ny loharanom-baovao. Manomboka eo dia miainga isaky ny faritra ny fanamboaran-dalana araka ny amena sy ny politika napetraka ny governoran'ny faritra sy ny fanjakana foibe. Raha io fomba fiasa vaovao io dia azo hitarafana sahady fa lalana na 10 kilometatra maro no hovitaina ao anatin'ny taona vitsy. Ny fanamboarana autoroute mampitondra ny vohim-paritany rehetra kosa no anjara asan'ny fahefana foibe araka io loharanom-baovao io hatrany. Iso noho izany isam-bolana ny filan-kevitry ny governory isam-paritra miaraka amin'ny filoham-pirenena ho famaritana ny zava-bita sy ny tombanezaka ankoatra ny filan-kevitry ny minisitra. Ahena ho 20 ihany koa etsy andany ny isan'ny ministera ho fampiarana ny politika amin'ny mpitsitsina, ahafahana manatanteraka ny asa sosialy sy ireo foto-drafitr'asa teny ilain'ny vahoaka araka ny vaninandro ankehitriny. Asa haingana nefa mamaly ny filan'ny vahoaka sy ny vaninandro misy ankehitriny no tanjon'ny fitondrana Rajoelina Andry. Eo ihany koa ny fampitoviana lenta ny fampandrosoan'ny vahoaka malagasy isam-paritra. Efa ambety teny ny filoha Rajoelina Andry hatrany fa filohan'ny malagasy tsy hankanavaka ny tenany. Fatebaka isan'ny resahana tao anatin'ny fandarana ankitsipony izoma teo teto amin'ny Kolo TV ny mahakasika ny fividianana solombavambahoaka ny fitaom-piasan'ireo solombavambahoaka ankehitriny izay farana ny 5 febroary ho avy izao araka ny lalàna. Raha ny zava-misy tsy ho tanteraka amin'ny 20 volana martsa 2024 izay fividianana izay ankilany kosa ny seny nilaza fa ho vonina amin'ny fiatrehana ny fividianana fanampanazavana. Raha tsy tiana hisy ny fahabangana ny androm-panjakana, raha tiana hisy ny solombavambahoaka efa afaka ivory amin'ny fivoriana amin'ny talata voalohan'ny volana Mea dia tokony ny 20 ny volana Martsa ho avy izao no tanterahana ny fividianana solombavambahoaka. Kanefa moa hatramin'izao zany dia tsy nisy ny fandraisana didim-panjakana miantso ny mpifidy an-Datsabato ary raha izao zava-misy izao dia tsy ho tanteraka amin'ny volana Martsa zany ny fividianana solombavambahoaka satria ny antony dia voalazan'ny lalàna ary tsy azontsika ialana fa tsy maintsy 70 andro farafahakeliny mialohan'ilay daty tokony anaovana ny latsabato amin'ny fividianana no avoaka ilay didim-panjakana miantso ny mpifidy an-Datsabato. Miandro moa zany ny senia ny amin'ny fanapahan-kevitra ara-politika ny mpitondra vaovao hoe amin'ny vanim-potoana inona no anatotsana ny fividianana. Fa ny senia dia efa vonona na eo amin'ny lafiny ara-teknika na eo amin'ny lafiny ara-bola satria efa ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny anaovana ny fividianana solombavambahoaka amin'ny taona 2024 ity. Raha fividianana ny aingy avy amin'ny antsointsika hoe fividianana miainga avy amin'ny listre no natao tamin'ny taona 2024 zany hoe scrutin de liste à la représentation proportionnelle dia amin'ity ndray mitoraka ity kosa dia fividianana ataontsika hoe scrutin uninominal majoritaire à un tour zany hoe fividianana andraisan'ny rehetra anjara ary ifidianana olo tokana ka andreseny zay mahazo vato mahavato be indrindra. Zay zany zany hoe raha raisitsika tsotsotra izy dia ohatra zao hoe district anankiray eto Antananarivo manana solombavambahoaka 2 dia tsy ohatra n'intsony ny fividianana. Taloha moa zany dia hoe ohatra hoe district Antananarivo voalohany dia solombavambahoaka 2 ny azy circonscription iray ihany izy dia fividianana iray ihany no atao dia mifanaraka amin'le vato raha tena dia mety hoe sa mahazo ray ny mapara mahazo ray ny team ohatra. Fa izao zany mety ho député 2 ihany izy fa zaraina circonscription 2 mihitsy dia député ray avy isaky ny circonscription. Amin'ny lafiny teknika moa dia mazava fa manome vahana ny antoko matanjaka izany fomba vaovao napetraka ifidianana solombavambahoaka ankehitriny zany.
fa tsy mipetraka araky ny tokony ho izy ny asan'ny planificateur nandritra ny fitondrana ny fandimby notsabany olona tsy manana traikefa sy faiza manao izay sehatra izay raha ny fanazavana azo Ivry-Richard. Ampionandroa manam-pahaizana maro lafy ahitana Pahay Toekarena, Pahay Lalàna, manam-pahaizana momba ny fitantana andraram-panjakana sy ny maro hafa amin'ny planificateur, famolavolana sy fanaraha-maso ireo tetikasa sy fandarana asa, momba ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena no iantsoroany. Tsy mipetraka araky ny tokony ho izy ankilan'ny asan'izy ireo, nandritra ny fitondrana ny fandimby raha ny fitarainana, takina ny famerenana ny asan'izy ireo, ny syndicat ny planificateur. Raha resaka fampandrosoana no atao, aoka averina amin'ny planificateur ny hasiny. Ka na ny fitantanana ireny direction de planification, na programmation, na coordination, na projet, dia ny planificateur ihany no mahavoafehany zany. Satria izahay tsy misy olona afaka hitsabo ny marary raha tsy mpitsabo. Tsy midika izany fa manilika ny olona hafa izahay, fa izahay dia afaka miara-miasa amin'ny ankolafin'ny syndicat rehetra. Natao anjorom-balatrany araka izany ny planificateur atao anatiny taona maro. Notsabahan'ny olona tsy manana traikefa amin'izany ny asa raha ny fanazavana. Miandrandra fanovana goavana sy fanadiovana ny sehatra izy ireo amin'izao fahazoana filoham-pirenena vaovao zao. Maninona ny mahatonga le sary manomboka sary piaro ny planificateur amin'izao fotoana zao? Marina fa misy ny planificateur izay nandaninina ny volantsika fanjakana io, volan'ny vahoaka reo, matoa ny hofanina reo olona rehetra reo. Nefa izy mahagaga bajereva angefa misy planificateur lasa mandeha mampianatra. Eketsika ve raha ohatra ka misy docteur avy agny dia lasa mpitarika posy izy. Président amin'izao fotoana zao fa manana vision dia ho adapteny suivant les visions le président ny traikefa zay ananany olona rehetra reo dia izay no zavatra mampitsoro anay ankehitriny. Nanamafy ny fahavonona ny tondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena ny planificateur, saingy takina ny ijereny ny fitondram-panjakana fiahina azy ireo. Efa tafiakatra 3 arivo raha tsy ahivina nisa amin'ny planificateur, miparitaka manerana amin'ny Madagasikara araka ny antotanisa farany. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavasotra isika aorianan'izay natatsika manodidina ny alatra lavanila sy ny alatra volamena fa io ihany koa mahakasika ny vakoka malagasy rehefa avy ary. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 aria seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 aria. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 aria. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Ho fiarovana ny zanako 7 volana ka hatramin'ny 7 taona mikitrotro dia entony zaza atao vaksiny eny amin'ny tobim-pahasalamana na ny toerana voatokana amin'izany ny 4 folo, 5 folo, 9 folo, 7 folo, 8 folo janoary ho avy izao ho an'ny reto distrika manaraka ireto: Ambatondrazaka, Aparafara Volo, Moramanga, Tomasina voalohany sy faharoa, Maheva Tanàna, Marivoay, Mahajanga voalohany, Antala, Morondava, Ambatolampy, Antanifotsy, Atsirabe voalohany sy faharoa, Ambositra, Fianaratsoa voalohany, Toliara voalohany, Tsiromandidy, Arivomimamy, Ambodratrimo, Andramasina, Manjakandriny, Antananarivo Renivohitra, Atsimon-drano, Avaradramo. Salama ny zaza vita vaksiny, atao vaksiny ny zaza. Izany ny fanentanan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombina antokamina. La saveur ultime des fruits. Iany finaritra ny fotoana mampihetsi-po. Mandritra ny fety, araroto ireo fianambidin'ny smartphone vaovao Alcatel One sy Alcatel U3 miampy bonus sy cadeau.
eny amin'ny toeram-pivarotana Orange zany ny fotoana hatramin'ny 13 janoary. Orange. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. araky nitatsika teo hoe tu ne tueras point izay indray no oronan-tsara raha tsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia morongatra ny alatra lavanilina ao amin'ny distrika Anambanja. Lavanilina milanja 420 kilao no tratehaky ny fokon'olona tamin'ny mpangalatra iray tany an-toerana ny aliny Zomalasa teo mampona rakotorsa. Isan'ny faritra mamokatra lavanilina ny any amin'ny faritra Ambanja iny ary ampahany betsaka amin'ny mponina no mivelona amin'ny alalan'izay sehatra izay. Tao anatin'ny herinandro maro anefa nirongatra ny alatra lavanilina ary lasa fahazarana any an-toerana ny fahenona olona mitaraina lava noho izay. Ny aliny Zomalasa teo ohatra vanilina 420 kilao no tratra ny fokon'olona tamina mpangalatra iray. Resaka alatra lavanilina ity misy ao maro ary misy efa mahamengatra fa izy zay telo taovy sesy amizio ny mpamboly lavanilina amin'ny tsary nina avao fa halatra fo ny raha mandany ary tsy matoy koa fa tsy matoy ilay lavanilina ke io zegny isan'ny zavatra mampalahelo ke efa misy korana tsawotsawa andavaniandro hoe ilay olo mangatra mbola tsy voaporofo fa amin'izao fotoana zao hita porofo mazava ke mangataka zahay zegny satria zao efa tsy atsitrika fa bibileny izy ke efa magnano hevitra zay amin'ilay raha fa tsy voavahany ke mbo mangataka amin'ny fitondram-panjakana zegny mbo hagnampy zahay amin'ilay raha fa raha io fa mitohy zao tsy hovoaminy zegny ny population ato amin'ny fitadidiana. Ny roso avy hatrany tamin'ny fanadiadiana ireo mpitandro ny filaminana ary nandoro ireo lavanilina tratra ireo. Eto zany zay eto amin'ny gendarmerie dia maneho fisaorana amin'ny voaka rehetra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanambarana mikasika ny resaka fisian'ny lavanilina io dia mbola manentana ihany zahay mikasika ny fiaraka ny resaka fandriampahalemana satria izahay na teknisiana raha tsy mahavita tena raha tsy misy ny fiaraha-miasa amintsika vahoaka ka dia entanina isan'andro tsika andefa ny raha misy vaovao mampiaya dia vonona foana zay ny iasa mba ahafahana mampandry fahalemana ty faritra misy antsika ty. Lavanilina mbola tanora avokoa no hiaran'izao alatra izao raha ny fanazavana azo hatrany. Andrasana ho hiatrany ny tompon'andraikitra any an-toerana ny toy ny fanadiadiana ahafantarana ny tena atidomikotrika ny alatra lavareny any an-toerana. Teratany malagasy miisa telo no tratehaka niaraka tamin'ny volamena milanja 5.5 kilao tao amin'ny seramam-piaramanidiny Maurice ny alakamisy fahafolon'ny volana janoary lasa teo. Isan-kizotra ho an'ny Mumbai nireo tamin'ireo teratany malagasy ireo ilay 7.50 sy 7.50 taona. Saika ho an'ny Dubai kosa ny ilay fantelony izay 2.20 taona ankoatran'ireo volamena tratra ireo nanana €9 sy $7,000 ihany koa izy ireo. Mampametra-panontaniana amin'ny ity tranga ity nahafahan'izy ireo nivoaka ny Madagasikara sy ny antony tsy nahatratrarana anazy teny amin'ny seranam-piaramanidina teto an-toerana. Ho tanterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny toyan'izay raharaha izay. Fa tontolo ny vakoka malagasy kosa indray dia tsy misy fanamboarana sy fanatsarana azy ireny efa taonany maro izao. Anisan'izany trano vato fitsarana taloha eny Avaradrova sy ny fasandrainy aro etsy Isotra izay manana ny tantarany manokana. Fanandina.
ary mbakoka toerana izay natao ikaroana sy isitra ny vahoaka izay mandalo aminy zava-dehibe eo amin'ny malagasy ny fananana ireo. Raha ny zava-misy anefa tsy azy an'olona ary lasa toerana fanalana azy, fanaovana maloto, filokana ny eny amin'ny trano vady fitsarana taloha sy ny eny amin'ny fahasandrany aro raha ny hita teny an-toerana. Araka ny fanazavana azo, nandritra ny 3 taona dia tsy hita ny fandraisana andraikitry ny teo anivon'ny fitondram-panjakana manoloana izay fahasimbana sy ny fanaovana tsinontsinona ny lovam-pirenena izay. Tonga ny anglisy dia mijanona zany fitsarana bibikeo zany ty pipizany olona naovana taratra naovana dômy zay tiany olona atao e. Niditry président Rajoelina nitondra fitondrany président Rajoelina dia nalahelo an'ilay fananam-bahoaka izy dia nanisy an'ireny figaragara vy ireny dia nanisy lakile dia nanisy an'indrindrina ohatran'ny lavarangana iny dia nitondra an'ireo vato ireo dia nanamboatra an'ireo tafo ireny dia nanamboatra an'ity dalaza ambany ity nasina namboarina tsara satria efa ratsiratsy nanamafy an'ity namboarina tsara ity fa bibiny tany ity taloha dia namboarina tsara. Araka ny fanadihadiana natao, ny tia sy ny manam-panahy ihany no manana fandavan'ny tena ikarakara izany. Miovola aho fazavona tanàna alao kafafa dia namen'ireo ahy le lakile an'ity dia tombo tsikelikely ary misy vazavianao hoe atonandronda ihany dia mikarana dia mitombo diovo dia mitondra briky izy dia nizarina namomboatra an'io zaridaina io dia matsaka erianda rehevaratra ery androako an'io dia io izy io mba velona somatsara io dia mba mangataka anareo ahy zany mba hitondra n'izany any amin'ny ministera io mba amboary ty fananantsika malagasy ty satria izao simba be ohatra n'izao le izy dia raha ohatra misy olona miditra ka sanatria anjerana io izy iza no anona tsy izany no diso satria tsy tokony ampidirina. Manoloana izany hita fa mihasimba sy mihevery asina ireo vakoka malagasy ireo. Milaza nisy ny fandraisana andraikitra ny eo ny ministeran'ny fitehirizana ny vakoka amin'ny arovana sy tantanana azy ireo ary mampanantena fa tsy maintsy hovidaina izany amin'ity taona 2024 ity. Efa misy tetikasa andeha hanarenana an'ireo tononona teo ny fahasandrainy aro dia mbola misy koa ny hafa misy tetikasa zany amin'ny fanjakana malagasy manokana zay natao hiarovana an'ireo. Efa mbotoana zao manao mijery amin'ny fomba hiarovana an'ireo izahay, hanarenana an'ireo izahay, hanaovana ny fitantanana an'ireo izahay. Ny vokatra zany zao no hotanterahana rehefa vita izay asa fanarenana izay dia eo koa nirafitra ny asa fitantanana. Roa fotoana izay zay nanao anazy nanomboka tamin'ny 7 Raha iverenana ny tantara tamin'ny andro vazimba ny trano vato fitsarana taloha eo Avaradrova izay niorina tamin'ny fitondran'ny Ranavalona faharoa tamin'ny taona 2025 izay toerana fitsarana sy fampisotroana tangena fanapahan-doha tamin'izany andro izany. Ny fasan'andray ny aro isotry indray izay fasana nylevena ny vatandreo zanaki iray ny aro roa, iray ny voninahitry ny ony sy iray n'ilay arivony. Tsy ireo vakoka roa ireo ihany no mandalo olana ara-pasimbana sy tsy misy fikarakarana fa ny ankamaroan'ny vakoka malagasy eto Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitony ny hetsiky ny gilet jaune any Frantsa amin'izao fotoana izao manodidina ny 4,9 alina izy ireo manao fitokonana amin'izao niova endrika nefa izay hetsika izay niena amin'ny ankapobeny herisetra fanadina. Raha toka efa nivalona ny taona 2024 na efa ny taona 2024 azy isika izao dia nitoy hatrany nihetsiky ireo gilet jaune ny Frantsa. Nasehon'izy ireo araka izany fa tsy vonona ny ampitsahatra ny fangatahan'izy ireo ireto farany. Omaly manodidina ny 4,9 alina izy ireo manerana ny Frantsa no nitokana sy nanao rodobe teny an-dalana. Raha ampitaina tamin'ny herinandro lasa teo izay tsy nisy afa-tsy 5 alina mahery ny tombony isan'ireo mpanao fihetsiketsehana izay fampitombona isa izay mba nampisehoana fa mitoy ny hetsika izay nanomboka ny volana Novambra 2022 raha ny fanazavana. Raha ny fanazavana iray amin'ireo gilet jaune hatrany dia tokony ho tonga saina ny mpitondra ary tsy hanamaivana ny hetsika izay tsy hitsahatra moramora. Mbola goavana ihany koa ny elanelana eo amin'ireo mahantra sy manan-karena. Mandritra izao hetsika izao, litera 3 no hita miverimberina eny amin'ireo banderole entin'ireo gilet jaune. Rikana ny référendum initiative citoyenne iray amin'ireo fitakian'izy ireo. Eo ihany koa
ireo izay mitaky ny fialany Emmanuel Macron. Ity farina izay voalaza fa tsy mitana ny teny nomeny ireo mponina. Hatreto tsy ampy an'ireo gilets jaunes ny fihaonana etseroa amin'ny mpitondra any Frantsa. Tsy misy mpitarika ihany koa ny gilets jaunes raha ny fanazavan'izy ireo. Niova endrika ny hetsika ny ena amin'ny ankapobeny tsy tahaka ny teo aloha ny herisetra. Ty zay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany sapana fampalala vaovao manome fotoananao rapitso amin'ny iray orany tena kosa manome fotoananao amin'ny manaraka indray soafa tsara ato tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Lasso. XXL. Nanolotra ho anao teo ny vavao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.